Isorany no tsy misaraka amin'ny fahita lavitra ma TV amin'ny takariva ity manolotra ny araba indro ary anasananao ny anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny faran'ny tontolo politika sy ny fiomanan'ny fifidianana dia ny fikarakarana sady ny famerenana ny fifidianana solombavam-bahoaka any amin'ireo distrika efatra eto Madagasikara eo amin'ny lafin'ny fanarenana ny tanàna ny makasika ny paikady vaovao enta manarina izany tanàna izany no nampahafantaran'ny PDS vaovao amin'ny Androany ity eo ihany koa ny tontolo sosialy samihafa anasananao araka ny fanambarateo ny anaraka izany hatramin'ny farany tsy voatery mirotsaka amin'ny anaran'ny antoko politika ireo te handray anjara amin'ny fifidianana samihafa eto amin'ny firenena afaka mirotsaka amin'ny anaran'ny vondrona izy ireo afaka ihany koa mirotsaka amin'ny anaran'ny tsy miankina tamin'ireo depute voafidy tsy miankina maro tamin'ireo vondrona dia nisy moa Androany ny fivoriana izay niarahan'zareo teo anivon'ny PMP fotoana ihany koa izay ahafahana nametraka ilay antsona vondrona ilay antsona ny vondrona iray hoe UDI izay ivondronan'ny solombavam-bahoaka tsy miankina. Manamafy ny fanohanan'izy ireo ny filoha hery rajonary mampianina ireo solombavam-bahoaka tonga mivory teny amin'ny ihany sy vato Androany. Tonga teny toerana daholo na ny avy amin'ny vondrona PMP na ny avy amin'ny vondrona GPS izay ivondronan'ireo ampany amin'ireo solombavam-bahoaka tsy miankina. Ho an'ny vondrona politika PMP dia ny fijoroana amin'ny fiara-miasa amin'ny filoham-pirenena no antom-pisiany ity fivoriana Androany ity. Zavatra azoko lazay nisy fiaran'ny PMP ary mitombo isany PMP. Zavatra azoko ambara fotsiny angamba hoe le fototra ijoroany PMP. Le PMP zany fototra ijoroany dia misy teboka maromaro fa rehetra azoko lazay dia fanohanana izao fitondràna zao. Ary manaraka an'izany koa fanohanana ny filoham-pirenena dia président hery zany ary indrindra koa fiarovana ny tombotronay. Anisan'izany koa mba hanatsarana stabilité eto amin'ity firenena ity koa mba tsy handravana ny asa. Zay ka mazava zay fa ambonin'izay rehetra zay miamitombo isa foana ny isa ny mpikambana ao PMP. Nanamafy ihany koa ny avy amin'ny vondrona GPS na ny groupe parlementaire spécial fa iray tsy mivaky izy ireo ary manohana hatrany ny filoha hery rajonary mampianina. Hatramin'izao aloha dia mbola tsy miova ny hevitra i GPS manoloana ny toe-jaram-pirenena eto amin'ity firenentsika ity dia hoe ny fanohanana amin'ny herinay rehetra ny filoha hery rajo-mampianina ary amafisina eto koa fa ny GPS dia tsy iray tsy mivaky mandrakitsika amin'ny teny zao tsy araka ny tenin'ny sasany hoe efa mizara roa na mizara telo ny GPS fa dia hoe zahay tsy ekenay ny hoe zahay ny namon'ny voay dia tsy ravaka ny vanginy zany hoe ny ankamaroan'ny GPS na 99% dia nanohana ny filoha hery rajo-mampianina na premier tour na deuxième tour dikan'izay tanana ny hevitrinay mandraky zao itenenantsika zao na mandraky ny atongavana fataperana ny mandany 5 taona. Fa tao anatin'izay ihany koa no natsangana ny vondrona UDI na ny Union des Députés Indépendants izay ao anatin'ny vondrona politika PMP hatrany. Maro ny antoko tsy antoko zany fa le fikambanana madindinika ao anatin'ny PMP na zay indépendant zao dia nanangana le UDI le hoe Union des Députés Indépendants mba hanamora ny fandaminana ao anatin'ny PMP ka io zany tonga dia nirasinay fepetra io mba hanatsarana anazy sady mamora ny fitondrana anazy fa ny mbola anatin'ny PMP any zay. Misy roapolo zay indépendant no mitambatra ao anatiny ao zay efa niazavain'ny député namana teo hoe tao anatin'ny PMP reo indépendant reo zany karazana hoe tsy nanana vondrona ny raisany fa somary zarazara ka ny ahafahana nametraka an'izay hoe raha mitambatra vondrona ray ny indépendant ao amin'ny PMP dia mazava be ny fandrindrana asa milamina ny fiara-miasa amin'le antoko sy ny fikambanana zay efa mitambatra ao anatin'ny PMP. Hatreto kosa dia tsy mbola nanapa-kevitra amin'ny mety ho toetra ny fandraisana anjaran'izy ireo amin'ny fananganana ny gouvernement ireto solombavam-bahoaka ireto.